Ho tanterana ao amin'ny lapan-tanàna ny Mahajanga ny asabotsy fefatra amby-roapolo ny volana novambra izao ny filan-kevitra minisitra mitety faritra. Tonga eto araka izany ny filoham-pirenena malagasy hitarika ity filan-kevitra minisitra ity. Araka ny vaovao ara-panjakana moa dia tsy atao tompotrano miondro tsika eto amin'ny faritany Mahajanga, indrindra tsika eto amin'ny renivohitry ny faritra. Fa ny asabotsy izao 20 novambra dia ho tanterahana eto Mahajanga ny filan-kevitry ny ministra mitety faritra, ka anjaratsika aty amin'ny faritany Mahajanga zany no mandray an'izany filan-kevitry ny ministra zany. Amin'ny maha filan-kevitry ny ministra azy moa zany dia ny filoham-pirenena no hitarika izany filan-kevitra izany miaraka amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernementa sy ny membre ny gouvernementa iray manontolo. Ahitana ihany koa ny tompona andraikitra isan-tsokajiny na ny ara-panjakana izany na ny voniboka-paritra tsy jara-pahefana. Ka eto zany izahay dia manao an'izay fampahafantarana sy fanasana atsika vahoaka eto Mahajanga ny fisian'izay filan-kevitry ny ministra mitety faritra izay aty amin'ny faritra Boeny. Tombony manokana ho antsika eto Boeny sy faritany Mahajanga iray manontolo ny fandraisana ity filan-kevitra ministra ity. Tombony ho antsika aty amin'ny faritra sy faritany Mahajanga tokoa no andraisana an'ity filan-kevitra ministra mitety faritra na ny conseil des ministres élargi na décentralisé ity, satria voalohany indrindra ho hita eo ny fomba fiasa ny zany gouvernement rehefa manao conseil des ministres ho an'ny indrindrindrindra ho an'ny tompon'andraikitra izay manatrika ny tompon'andraikitra aty amin'ny faritra na aty amin'ny faritany izay manatrika eo. Faharoa manaraka an'izany ihany koa ny zavatra andrasana indrindrindrindra andrasan'ny vahoaka amin'ity conseil des ministres élargi ity dia ny zavatra horesana mandritry ny conseil des ministres io dia mahakasika ny faritra ato anatin'ny faritany Mahajanga, zany hoe le faritra anakefatra ato anatin'ity faritany Mahajanga ity. Zany hoe miresaka Mahajanga fotsiny zany mandritry n'io conseil des ministres io, ny olana, ny vahaolana, ny projet izay atolotra amin'ny fitondram-panjakana, ary ihany koa mizavatra raha ohatra ka mizavatra manitikitika tiany zareo fantatra tsy hananany information dia azony atao manontany mivantana ny tompon'andraikitra aty amin'ny toerana. Ka tombony ho antsika zay zavatra zay mba ahafahantsika ihany koa mametraka ny fiara-miasa voalohany indrindra eo amin'ny fanjakana foibe sy ny tompon'andraikitra aty amin'ny lafitany sy ny vondroboka sy jara-pahefana. Faharoa ihany koa mba ahafahantsika ihany koa mahazo mahafantatra ny zany fomba fiasan'ny gouvernement, fomba fiasan'ny zany premier ministre sy ny filoham-pirenena rehefa manao conseil des ministres tahaka izao. Zay ny tombony ho antsika indrindrandrindra ho antsika aty amin'ny faritany Mahajanga.